inty aho anzakavola no vidiny zay sotaminralo ka nantsino vitazana ampitondray miafatra ho an'ny fiangonany iray amty alala voalohany volana me ananganantsika efijekerina no hevitra vaovao lehibe hoe vavolombelo tompo fahendrena tsy laina zatratsika hatramin'ny volana vivinakany vavolombelo fahendrena fa vavolombelo tompo ny fahendrena vavolombelo tompo zay endry ary ny lioka toko voalohany no naresy lahatra tamin'ny taomany tompo hoe iteny amin'ny fiangonany amty alahady voalohany amin'ny volana me alahady ho fanampera-vokatry ny sampana vokovokonanga sy nytantsana fanampenana rahateo ary keo izarana ny finoana maha isan'ny mpisorona manao raharaha tahaka ny Zakaria retsika tamin'ny fitantarany dioka teo hoe anjaran'ny antoko misy an'ny Zakaria manao fisoronana tahaka an'ireo dekona rehetra manana ny antoko misy azy avy ro zafangaro ny antoko politika mamely anareo any zany tena fizarazarana anatin'ny fiarahamanoko rehetra zany antoko misy antoko Melkizedeka ao misy antokony misy antoko maromaro ao dia mizarazara isaky ny volana izy ireny dia misy nandray ny sasany ny anjarany antokony manao ny fanotavana voalohany amin'ny fito dia anjarany antokony ny hafandray manao ny amin'ny folo dia amin'nyray volana amin'ny roa volana manaraka indray ny manao fanotavana voalohany ty vao tafaverina manao misy antoko alamina arak'izany zay zany ty voalaza midiko aty anjarany antoko misy an'ny Zakaria ny manao ny fisoronana fa tao amin'io antoko misy azy io samy mpisorona dao zany ao anatiny ao ao anatiny antoko misy azy io anjarany Zakaria kosa araka ny filokana le filokana eo le fitsinjarana ao anatiny antoko misy azy iray i Zakaria manao ny fandoroana ny didikazo manitra ny fandoroana ny didikazo manitra dia tsy fanatitra fa atao mba hangatahana fakasitrahany tompo amin'izay fanatitra efa natao teo ho tonga fanatitra manopofony ao anatren'Andriamanitra le fanatitra natao teo ary rehefa mandinika ny fanao tao amin'ny tempoly dia hoe ary tena mariny zany raha biby tokoa ke hidorana ka tsy manitra zany raha mandono fanatitra dorana ny zanak'Israely tsy manitra zany dia zany natonga ny Israely manao fandoroana didikazo manitra mba ho manitra kosa le fofona miaraka amin'ilay fofon'ilay fanatitra natao teo mba hakasitrana Andriamanitra zany fanatitra natao zany anjara ny Zakaria tamin'izay fotoan'izay ny andoro ny didikazo manitra dia izy tafiditra tao amin'ny tempolin'ny tompo misy izay teo ankavanany alitara teo zany ny sary dia amin'ny alitara ty dia eo amin'ny ankavanany eo jerevirino izy eo ankavanany eo Zakaria zany miditra aviany dia mijoro eo izy dia nahita anjery natahotra sy namikovotra Zakaria nahita n'izany dia hoe ny anjery taminy hoe aza matahotra ny Zakaria fa efa nohenoina
ny fangatanao ka Elizabeta vadinao dia miteraka zazalahy ary ny anarany ataoko hoe John. Atreo eo tiako hazava tsara aminareo le contexte mba ahafahanareo mahazo tsara ny afatra amerenako zany tantara zany. Ry Zakaria mivady zany atry ny ela efa nanino nangataka tamin'Andriamanitra mba hiteraka fa momba Elizabeta vadiny tsy fidina n'izay momba akory ny mamomba azy. Fa izao Elizabeta sy John sy Zakaria dia nangataka tamin'ny Tompo mba hiteraka. Io zany fianarana ho an'ireo zay lazain'ny olona metrahana tsisy milazako hoe satria Elizabeta nihinana kankana dia tsy miteraka izy, satria Elizabeta nihinana zao dia tsy miteraka izy, fa momba avy amin'Andriamanitra nahalomba. Ka tsisy ometsiny hoe ino dia nanao zao satria zao dia iny natompaniny momba. Ary henoko zany ny fianakavianareo any nambakabady ny zanakao lahy lasa ny erotono toromariko ao am-piofanana le hoe vita ndalanareo anaka dia miteraha fa tsy hoe mpivoka dia ataon'izay ny raharaha fa vo vita ndaranareo anaka dia miteraha anisan'ny volana ny olona tamin'ny volana aprilina tao mariazy dia mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ary izy miteraka juillet dia izay ny olona ny volana tsy hoe rehefa vita ny raharaha dia miteraha fa efa tsy natoko tena na tsy natoko ny hovadiny raha zazalahy dia efa natao bevoka ny anankiray akory atao any amin'ny fiangonana anankiray avy fantatro ary ny zanako mitandriny ny tena tikitima tamin'izany raharaha zany tsy azo atao ao ny raharahan'ny olona bevoka any amin'ny fiangonana kezeke misy oana tsy azo atao zanaky pastera mihitsy no bevokany hovinantin'ny pastera tsy azo natao. Ny tsika mo ariko aiza ny zanako mananatra azy mitaiza azy dia ataony raharaha zany tsy midika kizy atao zany dia mandefitra petaka fa atao tsy zany midika n'izany fa raha sendaka izay ny zava-mitrangany dia raisina ny zanaka io saroko tsara ny fahoripanany le pastera tamin'ny fiangonana io tamin'ny tsy azo nanaovana ny raharanjanany tao amin'ny fiangonana entiny boka zavitsipika eo anivy ny fiangonana zany tsipika ny fiangonana izy io momba Elizabeta dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mivady nangataka izy dia tonga ty fotoana anjara Zakaria manao ny fanaterana ny didikazomanitra dia nahita anjely izy dia hoy anjely taminy hoe aza natao zany Zakaria fa efa nohenoina ilay fangatahinao iny ka nivadinao Elizabeta dia hiteraka zazalahy John no ataonao anarany. Eto zany mampahery ireo zanako ao anatin' izany toejavatra mitranga izany hoe momba zany tsy mbola nahazo zaza dia makeo ny tompony mangataka ny tompony mamaly Andriamanitra hiteny toy zany nataony anjely zany ny tompo hoe efa nohenoina ny fangatahanareo
dia omeny zanaka ianareo. fa ijaona indrindra ny tena resantsika io zany toy ny fampidirana ny toloteny avokoa, lava dia lava ny fampidirana fa misy efa ho folo minitra tikan'izany le corps du devoir fois 3 amin'izany ka amin'ny introduction 10 minutes le corps du devoir zany 10 minutes dia conclusion rehefa avy eo dia ijaona aza mataratra ianao fantatro ny zavatra atrehina, fantatro ny zavatra mikaterahana, tsy anararoatranao amin'izany ko raha fa rehefa vita korofina zany miafatra Andriamanitra aminao dia hijanonao. Jaona no taonao anarany. Ny hevitry ny anaran'ny Jaona dia hoe Andriamanitra mampitobaka ny fahasoavana na Andriamanitra manome ny fahasoavana. Le Seigneur fait grâce. Na amin'ny fiteny tsotra kely dia hoe mamindra folo. Zany midika ny anaran'ny Jaona. Asahoana ny midika ny anaranao? Rakoto vilany ohatra. Inona midika zany anaranao zany? Angamba teo tanokona sakafo mamanao dia teraka dia atao rakoto vilany. Misy dika ny anarana teo ary misy akony amin'ny fiainana ny anarana. Efa kristiany ianao zao hiteraka ianareo manontany tompo zay ho anarany zanakao. Tahaka zao zavatra nitranga tamin'ny terahako ity zay zany hevitra Andriamanitra mba ho anarany zanako fataoko an'izao no anarany. Ohatra hoe tamin'izany fotoana zany fatra zay rehefa katoavanao an'Andriamanitra natao hoe manoha ny zanakao ankininy dia tsaronao isaky mahita ny zanakao izy zany fakatoavanao nytotra mano. Ho lehibe ao anatrany Jehova izy io. Ny antony izy no hialoha lalana ny Mesia. Petsaka ny mpaminany ny ran'Andriamanitra nilaza ny aloha no raharaha reny. Matsiaro anankiray amin'ireny sika Isaia dia hiteraka zazalahy Virjiny ny anarana atao hoe Emmanuel ny aloha fa izaona vao hiala izaona dia i Jesosy hita lehibe matry Jehova izy. Noho izany Zakaria dia ho faly ianao amin'ny ankiarahany, ho faly sy ho ravoravo ianao. Azo ny malagasy ery zany hoe nandery zazaka tahaky nino ahazo vonanto azoazy zany falifaly eo fa niteraka zazavavy zany izy tsy nandery zazaka niterabavy tsisy milazany zany satria milasan'olo rehefa avy eo. Dia ho faly ianao Zakaria satria holazaina ny Zakaria ny ataony zanany io iraka ny ampanaovan'Andriamanitra ny zanany io ho lehibe ao anatrany Jehova io ny afantarany io laza no toe-panany ity Jaona ity dia tsy aniny izy io tsy sotro divay na toka ny olona manaiky iray ny Jehova tialoha amin'izay asa rehetra tiany atao dia manaraka izany diany Jaona zany. Raha tianao mba hifidianan'Andriamanitra anao ampanaoviny ny asa mialoha izay asa lehibe ho atao dia mifadiany divay sy toka. Hoavy ndray mpandray fanasany tombotsoana izy pasteur zay misotro divaiko tsy zay tiako lazay ary zay tia ny soratra masina lazay fa
io dia divaina tolotry ny tompo tamin'ny fanasana io divainy sotromy tamin'ilay fanasana tompo fa tsy ranona mambo asiana siramamy tsy siro atsatsina kely zany kako any fivolana sasany any fa divay ny miboboka divay zany tia lazay zany hoe tsy sotro divay izy natoka ny miboboka toka no lazainy am'izany tsy anao zany zao tsy olona miboboka divay sy toka kory no hitokin'andriamanitra amin'ny fotonga iny ampanaovy ny asa lehibe amin'ny maha-andriamanitra n'andriamanitra dia maka-toerana tahaka ny toerana misy an'izao na ianao raha tianao ilahin'andriamanitra hitokisan'andriamanitra anetrano any vitrine ray manontolo fe miditra ny varavarana ianao tonona anarany atao hoe toka rehetra engany mba hevitry ny noblesse fotsiny manetrano andreny eo zany mampomozy eo izy ny sasany ny pastera tsy misotro an'io fa par noblesse fotsiny dia atao anaty vitrine tsika mandeha dia mitano tonga zay mba zakakoviana dia ataoko anaty vitrine tret noblesse marque de noblesse engany eny fa tsy anao mo hiboboka misy anankiray ray andro zay hitantana nila zavatra masina hitao hatramy fisainana atao ataotsika zany atao hatramy fisainana atao ka fobako tsy hitsikilo amin'ny fifakatsiapana ny tompo manoroko ny mpiara manompo rehetra dia eo am-panoromana na eno azy tsy manitra ny tompo dia mibitsibitsika taminy aho hoe ry rahalahy tsy mitantana latabatra masina ianao tahaka nilazako amin'ny vehivavy any anaty boky kely any misy azy ho azy te hiverina am'izany rehefa anatin'ny fadimbolana ianao ranavavy dia tsy mitantana latabatra masina ianao satria samy bidy zany iraka mpanaovon'andriamanitra atsika zany masina zany iraka mpanaovon'andriamanitra atsika zany ary olona nakomatena olona nanamasy tena hitantana zany raharan'andriamanitra zany no mandroso makeo tsy sotro divaina toka izy hoe ny tompo mantsianitsiny dina koa no toetra izy io aniny izy io ary maro ny zanak'israely no ampotiny an' Jehovah ny olona manoka tena ho an'andriamanitra ny olona manamasy tena ho an'andriamanitra hain'andriamanitra ilaina ampodiny ny olony amin'andriamanitra ary andeha loherin'ny fanahiny elisy io ampodiny fononray amin'ny zanaka zay efa miarosady ny 14 année ampodiny fononray amin'ny zanaka amin'ny akapobeny hitantany masika eo an-trano hitantany be eo an-trano hitantany tafasaraka aman-janany izy amin'izay toepanahy entitra hitondrany zanany zay dia ndraindray tafasaraka aman-janany fonotana amin'ny mazazany zaza izy mipety hoe tsy very hoe sy fitiavana nanaovandalany zany rehevery fa tena mba zaza mihitsy le fahitaty asakakakosorehefa tsy atao tsy atao ditezitra mahare dia tafasaraka anaty fononray amin'ny zanaka tafasaraka anaty amin'ny zanaka mangatsika ny fifandraisana izy mianaka
raha misy zany ty fiarambavaka ty anaka niverena ny dadanao ianao mety tsy otsony dada ineno tsy maintsy mibedy anao oatrany de tafasaraka amineninao ianao ty nety misipako mbaty amangaty tsy aferaneny makaty atrano ronitra mihitsy amineny de rehefa rany mamalivaly amineny mamalivaly dada oatrano na rehefa mananena tafasaraka maty amazazany zaza tsy takany akory lanja sy mivesatry zany fananara ny dada sy neny zany fa tsy misy ray aman-dreny anomboaty mafanany zanany akory rehefa hitany iny olona to hosarisary zoronao iny anaka amarenany hitany le olona nosarisary zoronao iny fa tena tsy maharesy lahatra azy iny tao vakina kelinge ny tonikira Solomon tonikira fahatelo ariny amtorana andininy fahadiverivo hoe mandrapitolako tsy navelako ande hitako le tiany fanahiko tsy navelako ande mandrapitolako azy ndeny faefatra zafady mandrapitolako azy ao an-tranoneny rehefa mahita zay tianao any anao anaka na hita le tianao ianao ety makao amin'iza makao amineny mba mijereneny fotsiny masony raha samy jereny masoneny io fa ineny amareny azy efa mety tompo fanomezam-pasoavana mamantatra mialoha le discernement de l'esprit mamantatra avy an-trano vo hafahafa hanimba an-janany io iteny an-janany izy anaka tena tsy mety amiko imentinao aty de manekenao anaka na torotoro ohatry ny biscuit vo itsaka sinaina raha miasanao rehefa nteny taminao neny tsisy hitako mifoky raha iny movadinao mijanao tanao zay teny zany mijanao fahasamanao dity efa tiako iny nakilana zay ty nakilana zay ty manjateny io a efa tiako iny oa aloso rehefa tsy anatiky ny amin'ny mariage koa nday mandeha aoky tsy anaka averiko le sankisaniko taminao fahaizany hoe tsy teraka talohan'ny reninao akory anao izy nefa nahita mialony zavatra talohanao ho lehibe eo anatrany Jehova izy ampody ny fonony ray aman-dreny amin'ny zanany ary nafinaritra amavokovokomanga mivokovokomanga hanomana firenena hamboatra firenena vohomana ho an'ny tompo ity lelan'Andriamanitra ity amin'ny ankapobeny tsy de zakanareo loatra isaky ny mampianatra mahakasika fiainam-pirenena fa raha tsy olona omanina Andriamanitra raha tsy olona nefa niona tamin'Andriamanitra maromarona fa tsy fombafonga fotsiny dadany ataonareo mianakavo io oizinareo de fanak'izay ne tonga am-piangoana manina koa tsy mivavaka akory atao mitoloteny anao matory tena ihany zany natokavanao aty ande iainona mihira paster de anao zany tsy hira iaino muzika paster e muzika any ataony ankizy tsara izy mba nenananao hira de anao tsy mihira ina zany natokavana aty de jelo kiraro paster hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo
zany anisany afatra iraka amban'Andriamanitra amin'izao izy moa zany fa hoe raha tompo hitondra ny teny amboatra tahaka ny ataon'ny tompo ary amin'izao toka tsy mily fo zaho no tena voaloka fa raiky io no mamboatra zan'Andriamanitra mamboatra zany tena mandratsy amin'izany tompo raha ny tsan'Andriamanitra zay tsy nakasitrarany ao amin'ny olona io ary zay tsy avy amin'izao zay avy tsisy nak'Andriamanitra dia ongotana hoe tompo ongotany tompo zay tsy nambolena ao anatinao ao mamboatra olona nandalo famboaran'Andriamanitra ohatr' zany no natao firenena ho an'ny tompo azany ny matimatesana amin'ny fampianarana sy asa rehetra tao ny fiangonana io mba olona iaona amin'Andriamanitsika amboarany fanan'Andriamanitra ho voaforafo ianao ka ho voahomana ho an'ny tompo ega anaiky amboarin'Andriamanitra ianao dia ho isan'ny olona voahomana ho an'Andriamanitsika